Fitanane androany misy ten'Andriamanitra tiako ho zaraina amintsika ao amin'ny Matio 10:17 tenin'i Jesosy izy io vakiko vetivety amintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika aho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika aho ahy. Zany ny tenin'i Jesosy. Ary mety ho fantatsika fa ny ten'Andriamanitra misy ny atao hoe rononom-panahy, zany hoe le mora raisina, malefaka, tsotra. Fa misy ndray kosa ny vetikanina, zany hoe lefa manomboka sarotsarotra takarina na sarotsarotra raisina na sarotsarotra iainana. Fa ity zaraiko amintsika eto tia mety ho taolana amintsika ny mandray anazy. Tsy fantatro na ho voatsakontsika izy androany na tsy ho voatsakontsika, fa to zany anisan'ny taolana ao anatin'ny soratra masiny tony hoe izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika aho ahy, na izay tia ny zanany lahy na zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika aho ahy. Androany tsy fantatro iza no akaiky anao indrindra amin'ny fonao eo amin'ny fiainanao. Mety hoe vady io vadinao io, mety hoe ny olo-tianao, mety hoe reo zanakao reo, mety hoe tsy foinao reo, mety ho sarobidy aminao ny ray aman-dreninao, mety hoe tsy foinao, tianao, maminao loatra. Fa androany ndao hijery an'ity ten'Andriamanitra ity tsika. Ahoana ny fipetraka izany? Indray andro taty akaikinay taty nisy tovolahy vao 20 taona. Mbola vao eritrero mihitsy zany, mbola vao sandratra eo amin'ny fiainana dia nanana olo-tiana izy. Niaraka volana vitsivitsy, taona 2 sa 3 izay, dia avy eo nisaraka tamin'le sipa, lasa zany le vehivavy, dia namono tena le tovolahy. Namono tena le tovolahy satria diso fanantenana teo amin'ny fiainana izy. Ny fiainany zay naoriny, ny fanantenany sy ny hoaviny sy ny ampitso rehetrarehetra zay naoriny tamin'le vehivavy. Dia rehefa lasa le vehivavy dia tsy hitantsony zay fanantenany eo amin'ny fiainana, tsy hitantsony zay antony hahavelomana. Dia naleo namoy fo dia naleo namono tena. Ka tsy fantatro eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ireo olona manodidina tsy akaiky antsika ireo, mety tsy hisaraka amintsika ireo, mety tsy handao antsika, mety tsy hivadika amintsika, kanefa zao tany fandalovana ihany ty tany hitsahantsika ty. Ary indray andro any mety ho amin'ny fotoana tsy ampoizina andao antsika ireo. Dia anahoana tsika? Anahoana ianao? Tsy maniry loza na mirary loza ho anao akory, kanefa tsarofa fandalovany ty tany ty. Mpandalo mpivahintsika eto izy ny soratra masina. Dia anahoana? Fa androany mampianatra antsika ny Tompo, mampianatra antsika ny Tompo. Na iza tiatsika, na iza mamitsika eto amin'ity zao tontolo zao ty, aza orina amin'ireny ny fotsika, aza orina amin'izaniza ny fotsika, fa aoreno aminy dia izy tokana ihany, izy no ataovy ambony indrindra. Fa amin'izay fotoana izay raha ohatra ka andao antsika aza zay olona akaiky ny fotsika, eritreretintsika hoe akaiky ny fotsika indrindra eto amin'ity zao tontolo zao ty, eto amin'ity fiainana mandalo ty, Jesosy tokana no ho avy ankahery antsika amin'izay fotoana izay. Le sarobidy, le apetrakintsika ho sarobidy eo amin'ny fiainantsika, ataontsika ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika. Raha izy no anorenantsika ny fotsika, apetrakintsika amin'ny toerana ambony indrindra. Raha ohatra ka tsy zay mantsy dia tsy maintsy ho latsaka ao amin'ny famoizam-po ianao e. Dia tsy ho tafarina tsony ianao, dia tsy ho tafatraka tsony ianao, fa fefika ao ianao. Zay no antony anie, zay no antony, zay no antony zany ten'Andriamanitra zany. Ka androany toe-po sarotra zany,
araka nyvoalazako teo hoe anisan'ny taola ny tony ten'Andriamanitra tony fa androany a angatao amin'ny tompo mihitsy eto ambavaka Jesosy a fantatro fa tiako ny reniko, fantatro fa tiako ny vadiko, fantatro loatra fa mamiko reo zanako reo, fa aza vela iorona am'ireo ny foko Jesosy a satria toe-potsy haitsika olombelona zany e, aleo de mitsotra fa Andriamanitra no mahay mametraka an'izany ao am-potsika ao. De ho finaritry ny anarany a, amen.